ivavaka isika. Tonga amin'ity fotoana aminay ity indray zahay ry Jesosy io. Ianao lay mpanjakanay izay mitondra ny fiainanay no iantoroanay amin'izao fotoana izao. Dia mangataka aminao izahay aoka mba hatsapa mandrakariva izany mahampanjakanao izany. Dia mamindrafo aminay ry tompony ny fahotana izay vitanay. Amin'ny anaranao Jesosy nanaovana sy anirina nangatana zavavaka izany. Amen. Ry sekolilady malala, ho aminareo rehetra ny fahasoavana sy fiadanana mba amin'Andriamanitra antsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Ny soratra masina izay voalahatra ho torina amin'izao alahady voalohany amin'ny ady 20 izao dia araka izay voasoratra amin'ny filazantsarany Matio. Matio 1:20 andiny voalohany hatramin'ny andiny fahasivy. Matio 1:20 andiny voalohany hatramin'ny fahasivy. Toy izao no fivakiny teny. Niny akaran'i Jesosy tany Jerosalema amin'ny anaran'i Jesosy. Ary raha nanakaiky an'i Jerosalema izy ka tonga atao Betfaga any an-tendrombohitra Oliva, dia naniraka mpianatra roa lahy Jesosy ka nanao taminy hoe mankanesa amin'ireo vohitra tandrifinareo iroa, ary miaraka amin'izay dia hita biriky mifatotra sy ny zanany eo aminy ianareo. Vao izy dia ento ety amiko. Ary raha misy mitena anareo dia laza hoe misy raharaha analany tompo azy. Ary dia avela no entina miaraka amin'izay izy. Zany dia tonga mba hatanteraka izay nampilazaina ny mpaminany hoe lazao amin'izy io nazakiraka vavy, indro mpanjakanao avy ho anao, malemy fanahy sady mitaingina zanabiriky, dia zanaky ny biriky hiasa. Ary dia nandeha ny mpianatra ka nanao araka izay nandidiny Jesosy azy. Dia nentiny ny biriky sy ny zanany ary nataony teo amboniny ny lambany. Ary Jesosy dia nitaingina azy. Ary ny ankabeazan'ny vahoaka dia namelatra ny lambany teny an-dalana, ary ny sasany nanapaka rajakazo dia nahany teny an-dalana koa izany. Ary ny vahoaka izay naloha azy sy izay nanaraka azy niantso hoe hosana ho an'ny zanaky Davida, isaorana anie izay avy amin'ny anaran'ny Jehova, hosana any amin'ny avo indrindra. Amen. Miditra amin'ny vanim-potoana ny advento isika izao. Inona moa zany? Miomana isika andray ilay mpanjaka lehibe. Iza ilay mpanjaka? Izay indrindra Jesosy. Izao vanim-potoana izao koa natsoina hoe taom-baovao am-piangonana. Misy ny taom-baovao ilay mahazatra antsika hoe 2 Janoary, fa ny taom-baovao am-piangonana kosa dia manomboka amin'izao alahady izao. Dia natazana angambany isika fa manomboka izao ao am-piangonana dia miova ny loko liturjika. Le loko mipetrapetraka amin'ny altara reny sy le anaovan'ny pastora eto. Inona zao ny loko amin'izao? Ye, volomparasy. Misy any ivelany any manao manga, fa zao nitapaka amin'ny fiangonan'ny Luterana malagasy aloha zao dia ny volomparasy ihany. Zay ihany aloha zany ny antsika Luterana malagasy. Io dia mariky ny fiandrasantsika ny mpanjaka. Dia Jesosy izany. Misy alahady anaky-efatra ao anatin'ny advento. Dia misy labozia anaky 4 hitantsika mipetraka ao am-piangonana eo. Dia androany zao dia efa nirehatra ny ray. Dia amin'ny herin'iray dia mirehatra amin'ny fandroany. Dia toy izay hatranetrana dia rehefa mirehatra izy telo dia aorinan'iny Krismasy amin'izay. Zay ndika an'ireny so gakintsika ahoana koa ry izany. Dia raha ny soratra masina voalahatra ho torina dia zay koa nataon'ny vahoaka androany. Ny andro fatotra izy hoe aiza marina lay mpanjaka. Nampahorian'ny Romanina mafy manko izy ireto. Dia nanantena mafy izy aiza ihany le mpanjaka anavitra azy. Atsika zay mahafantatra tsara ny tantara Madagasikara dia nisy fotoana ny frantsay dia nampahory atsika mafy. Zana tamin'ny frantsay isika. Dia ny jiosy koa tahaka an'izany nampahorian'ny Romanina mafy izy ireo. Dia ny andrandra mpanjaka. Ka rehefa nahitan'i Jesosy izy dia fantany hoe io le Mesia saingy, tsy araka le Mesia nieritreretiny. Ny Mesia nieritreretiny dia zao mpanjaka be voninahitra, matanjaka, anafika toy ny miaramila, dia andravatiny reto mpanjaka Romanina ireto. Zay ny nieritreretiny. Kanefa Jesosy dia tsy zay. Fa Jesosy dia mpanjaka manetry tena. Jesosy dia mpanjaka tsy tia misehoseho. Jesosy dia mpanjaka tsy te aka fahefana. Raha niakatra tao Jerosalema izy dia hitantsika tsara fa
inona le nitengenany teo? Inona tsara hoe briky zay mihitsy. Ho atsika zay mpijery oronan-tsary maro any a, de mety mahita hoe ny briky de anisan'ny biby tondrona sady mafoloa. Farany tamin'izany fotoana zany a, ny briky de biby zay manitry tena, satria zao ny biby zay ilazana voninahitra sy ny hery de ny soavaly. Matoa ianao zany mandeha soavaly tamin'izany fotoana zany de tena mpanjaka be voninahitra, mahery matanjaka, manan-karena. Fa matoa ianao mandeha briky dia olona tsotsotra zany. De ity briky ty ny biby no safidian'i Jesosy hiakarana atao Jerosalema. Eny fa na de misy ara mietritra hoe ratsy ary zany briky zany, ary zay indrindra no mahatonga Jesosy nisafidy izany, satria ny briky dia biby malemy fanahy ho an'olona manitry tena. Ka miomana indray ny krismasy isika zao. Ny mpanjaka atsika de mpanjaka manitry tena. Andao koa isika anao tahaka ny mpanjaka atsika. Tsy hitady voninahitra, tsy hitady laza, tsy hitady zavatra goavana be amin'izao krismasy zao. Fa anao tahaka an' Jesosy manitry tena dia miandrandra ny fahatongavan'ny mpanjaka an-trany. Ny fahazoavan'i Jesosy Kristy Tompo, mba fitiavan'Andriamanitra Ray, ary ny firaisana sy ny fiombonana amin'ny fanahy-masina ho amintsika rehetra ny hatramin'izao ka ho mandraka izay. Amen. Mbola hivavaka isika. Indrisy ry Tompo, manatena zavatra maro reto amin'ity tany ity izay matetika ka manadina anao. Misy fona aminao ry Tompo. Manomboka androany izay de atao vona ny andry anao ilay mpanjaka feno fanetretena. Amin'ny anaranao Jesosy no anaovana zavavaka izany. Amen.
Unissons-nous dans la prière. Seigneur, nous te remercions pour ce nouveau moment que tu nous as donné afin que nous écoutions ta parole. Apprends-nous à être prêts à te recevoir, ô Roi Tout-Puissant, et pardonne-nous les péchés que nous avons commis. En ton nom, Seigneur, nous faisons cette prière. Amen. Chers membres de l'école du dimanche, que la grâce et l'amour de Dieu, notre Père, soient avec vous. L'écriture sainte qui nous sera donnée en ce premier dimanche de l'Avent est écrite dans l'évangile de Matthieu. Matthieu chapitre 21, verset 1 au verset 9. Matthieu chapitre 21, verset 1 au verset 9. Voilà ce qui est écrit au nom de Jésus-Christ. Quand ils approchèrent de Jérusalem et arrivèrent près du village de Bethphagée sur le mont des Oliviers, Jésus envoya en avant 2 des disciples. « Allez au village qui est là devant vous, leur dit-il. Vous y trouverez tout de suite une ânesse attachée à son ânon avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Si l'on vous dit quelque chose, répondez, « Le Seigneur en a besoin. » Et aussitôt on les laissa partir. Cela arriva afin que se réalisent ces paroles du prophète. Dites à la population de Sion, « Regarde, ton roi vient à toi, plein de douceur, monté sur une ânesse, et sur un ânon, le petit d'une ânesse. » Les disciples partirent donc et firent ce que Jésus leur avait donné. Ils amenèrent l'ânesse et l'ânon, posèrent leur manteau sur eux, et Jésus s'assit dessus. Une grande foule de gens étendirent leurs manteaux sur le chemin, d'autres coupaient des branches aux arbres et les mettaient sur le chemin. Les gens qui marchaient devant Jésus et ceux qui le suivaient criaient « Gloire au fils de David ! Que Dieu bénisse celui qui vient au nom du Seigneur ! Gloire à Dieu dans les cieux !» Amen. Nous entrons dans une nouvelle période, la période de l'Avent. C'est-à-dire, nous nous préparons à accueillir le grand roi. C'est qui notre roi? Exactement, c'est Jésus. Nous nous préparons au Noël. Alors, dans la période de l'Avent, commence le nouvel an de l'Église. Il y a le nouvel an au 1er janvier, mais ce n'est pas exactement ça. Mais pour l'Église luthérienne, plus exactement, le nouvel an commence aujourd'hui. Il y a 4 dimanches avant Noël. Et si vous avez remarqué dans notre Église, les couleurs ont changé. Que ce soit les couleurs qui sont posées sur les tables, les nappes de table, ou sur le joug de notre pasteur. Quelle est la couleur? Comment? Exactement, c'est le violet. Dans d'autres églises, vous qui êtes à l'étranger, par exemple, vous pouvez voir le bleu. Mais pour nous, l'église luthérienne, pour l'instant, on n'accepte que le violet. Pendant l'Avent, il y a également 4 bougies qu'on allume. Aujourd'hui, puisque c'est le premier dimanche de l'Avent, on a allumé une seule bougie. Dimanche prochain, on allumera 2 bougies, ensuite 3 et 4 au 4e dimanche, et ensuite après, ce sera Noël. Alors, qu'est-ce qu'on célèbre pendant l'Avent? On se prépare à la venue du Christ. Du temps de Jésus, en Israël, en Judée, ils se préparaient à la venue du grand roi, plus exactement du Messie. Ils attendaient impatiemment la venue du Messie. Pourquoi? Parce qu'ils voulaient un roi. Ils étaient sous le joug du monde, ils étaient colonie romaine. Vous savez très bien, vous qui étudiez l'histoire de Madagascar, à un moment donné, on était colonie française. Et on était vraiment dans la souffrance. On était sous le joug des Français quand on était en colonie française. Et il en était de même pour les Juifs. Ils étaient sous les jougs du Romain. Et les Romains étaient vraiment cruels, hein? Ils crucifiaient des gens, ils tuaient des gens. Pire encore que les Français du temps de notre colonisation de chez nous à Madagascar. Alors, ils voulaient un roi qui les libérerait de ces Romains-là, qui les libérerait de ces bandits-là. Alors, ils croyaient que le Messie les libérerait des Romains. Or, Jésus, qui est le Messie, n'était pas quelqu'un de violent, n'était pas quelqu'un qui voulait les libérer des Romains. Jésus était venu pour nous libérer du péché, de la mort et du démon.
Jésus n'était pas un roi qui voulait se montrer partout avec sa gloire. Car un roi, s'il voulait se montrer, il venait à cheval, comme par exemple un président à 4x4. Mais Jésus est venu sur un âne. Comme vous pouvez le constater, et comme vous le savez, un âne, c'est un animal bête, un animal têtu, dans notre culture. Mais au temps de Jésus, un âne symbolisait l'humilité, pas comme le cheval qui signifiait gloire et puissance. Mais les gens qui allaient sur les ânes étaient des gens simples, qui ne voulaient pas de guerre, qui étaient pleins de paix. Voilà comment est Jésus. Il voulait montrer à la population qu'il n'était pas un roi brutal, un roi plein de violence qui voulait plein de gloire, mais un roi plein de douceur, plein d'humilité, qui voulait nous libérer du péché, de la mort et du démon. Alors, en cette période de l'Avent, essayons d'être comme Jésus. Ne pensons pas à la fête de Noël comme une grande fête où on aura des cadeaux, de bons repas et tout ça. Essayons d'être comme Jésus. Pensons à accueillir Jésus dans notre cœur et il nous libérera de nos péchés. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion avec le Saint-Esprit soient avec nous. Réunissons-nous dans la prière. Ô Seigneur, comme nous le faisons habituellement, nous pensons toujours, comme les Juifs, à quelque chose de remarquable quand Noël vient. À partir d'aujourd'hui, pardonne-nous nos péchés. Apprends-nous à t'accueillir vraiment en ce Noël-là et que ce Noël soit une fête assez remarquable et un grand changement dans notre vie. En ton nom, Seigneur, nous faisons cette prière. Amen. So lumalalaku Yanaw nuangiti aku Yanaw nusafidiku Cita diafa iante So